fa fanapahan-kevitra maromaro momba ny fanavaozana ny fiaramanidina na ny antsoina hoe renouvellement flotte no noraisin'ny filan-kevim-pitantanana ny kompania pitaterana Air Madagascar nandritra ny fivoriana izay nitanterahany izy ireo tamin'ny andron'ny omaly. Ny tanjon'ny orinasa Air Madagascar dia ny famerenana amin'ny tokony ho izy ny kompania pitaterana Air Madagascar mba ho ampinga ho an'ny fampandrosoana. Tapaka tao aorian'ny fandiniana izay natao fa isy ny ATR roa sy ny Boeing iray ho tonga amin'ity taona ity. Fanapahan-kevitra izay noraisina izany amin'ny lafiny renouvellement ny flotte iny dia efa henonareo satria efa miteny ny télé générale antividy izay efa miteny koa ny filohan'ny office national du tourisme fa efa nisy ny fifanantonana tamin'ny marimarina kokoa ny akoro izay nosoniavana tamin'ny ATR. Fantatsika efa Air Madagascar dia efa manana traikefa rehefa nampiasa hatramin'ny ela ny aeroplane ATR. Amin'izao fotoan'izao moa isika izany dia manana anankitelo amin'ireo masina ATR ireo na marimarina kokoa anankiefatra fa le anankiray tsy en exploitation zany dia ATR 72 anankiroa sy ATR 42 anankiroa. Ny zavatra ny fanaovana sonia izay niatokiten'ny filan-kevim-pitantanana omaly zany dia ny amin'ity taona ity fanampiana ATR 72 600 anankiroa ao amin'ny flotte-ny Air Madagascar. Ireo ATR 72 600 anankiroa ireo dia ho livrena amin'ny kompania Air Madagascar ny voalohany amin'ny 10 volana mars hoe afaka iray volana eo ary ny faharoa amin'ny 10 ny volana aprily amin'ny taona ity. Ao anatin'ny renouvellement ny flotte koa dia misy ny natokiten'ny conseil d'administration omaly ho fantatsika efa nisy Boeing 737 anankiroa nivoaka tamin'ny faran'ny taona. Ao anatin'ny renouvellement ny flotte zany dia misy Boeing 737 ary 737 tsy de 300 ohatran'ilay nivoaka fa 737 700 ho avy koa zany hanamafy ny flotte ny Air Madagascar amin'ny type Boeing 737. Fantatra fa misy ihany koa ny fandaharana asa vaovao mba hanome ainga vao indray ny sehatry ny fizahantany. Isy ny programme de vol vaovao izay ivoaka amin'ny voalohan'ny volana martsa, mitombo ny isan'ny aeroplane ary itombo ihany koa ny sidiny. Isy zany vol farafarazina anankiray isan'andro amin'ireo le destination teny ambin'ny folo manerana any Madagascar. Izy koa zany ny dessert vaovao izay ivoaka io le hoe ligne transversale io moa dia efa nandrasan'ny secteur hatramin'ny ela manome ohatra aminareo fotsiny izy zany ligne vaovao toy ny ohatrany hoe Sainte Marie Mosibe izay ho exploiten'ny Air Madagascar. Dia izy koa miaraka amin'izay rehetrarehetra zay zany moa ny fanarenana sy fijerena ny tarification sy ny politika commerciale vaovao. Raha iverenana ireo fiaramanidina izay anampy ny fiaramanidiny kompania pitaterana Air Madagascar dia mitetina 20 tapitrisa ariary eo ny ATR ary exploitation androalise aloha no hanaovana izany raha ny voambolana ara-teknika. Ny mikasika ny Boeing kosa dia efa eo am-panatanterahana ireo dinika na ny négociation mikasika izay.